Bonjour à tous. Temtsika androany, inona no voka-dratsy ateraky ny tsy fampiany lely eo anivon'ny fiarahamonina. Eo amin'ny lehilahy no resantsika androany. Ny tanora dia tokony milely au moins 3 fois à 4 fois par semaine. Satria sperma io ko mavory ela loatra dia mihinana fagnahin'ny tompony. Tsisy raha manjary ataonao parce que sperma io mitovy amin'ny drogue. Izany hoe mitovy amin'olo mifoka jamala iny. Kofa maro loatra mitarika anao hagnano ny tsy fanao. Ka aleo ny lehilahy tsy milely no samborina toy izay ny lehilahy tratra mifoka rongony. Satria nagnino mihina jamala anao, zay zavatra zanarinao azy no mety aminy. C'est-à-dire raha vao mihina jamala anao ka nihentinao niasa, isaka anao mamojamala anao te hiasa. Raha vao mamojamala anao nihentinao mirevy, isaka mamojamala anao te hirevy. Raha vao mamojamala anao nihentinao mianatra, isaka mamojamala anao te hianatra fo. Fa ny sperma rehefa fempina, tsy azo atao ninonino. Hentinao miasa tsy tiany, hentinao mianatra halany. Fa hitady lavaka fo raha manahirana azy. Zay mahatonga olo magnolana tsy mitapoka amizao satria fempina raha io ka mitady lalana. Fa raha manao 4 fois par semaine zegny izy, io tsy atsapa magnolana zany. Donc mikasiky ny castration, izany hoe ny olo tratra magnola dia tapahana ny maha-lehilahy azy. Tsy ratsy zany, fa aleo rehefa misy problème ohatran'io, fantarina ino les sources des problèmes. Tahaka ny olo mamonjamala samboriny io. Manomboka am'le olo mpamboly jamala efa azo samboriny satria mamboly ny zava-mahadomeliny ary mety hitariky olo hanao ny tsy fanao. Satria zay les sources des problèmes. Donc tokony lehilahy tsy milely no samborina mba hisorohana amin'ny resaka fanolanana lavareny ity. Ary am'izay ny saziny mbola azo atao moramora satria mbola tsy nanao acte izy. Fa raha tonga de zay tratra tapahana kaboje, efa rano isy lehilahy eto amin'ny tanàna. Satria atsika tsy midina ny fotony mamaha io olana io. Fa raha tsy te hanambotry ny olo tsy milely atsika, dia ny solution tsotra. Atsangany ny M2G c'est qui? Izany hoe makurely gratuit pour les garçons célibataires dans les quartiers. Au moins apetraky isaky ny commune io ary ny fanjakana no miantoko karama. Sady am'izay mba fonctionnaire koa ny makurely, mba avantage-ndreo satria mba isan'ny mampalahelo koa ny mahita fijalian'ny makurely am'izao. Ny fomba fagnatanterahana M2G c'est qui am'izay, alaigna liste ny lehilahy célibataire jiaby amin'ny quartier. Ampidirigny ao amin'ny salon 2, M2G c'est qui 3 fois par semaine ny olo araiky. Ary atao contrôle tsara izay avy mandalo ao. Fa anao koa tsy tonga mandeha mamonjy 3 fois par semaine io, nefa antoniagna anao mbola tsy manambady, mbola tsy sipa, dia iharany sazy anao am'izay fotoagna. Zay le famahagna olana avy amin'ny fotony. Atsangano ny makurely gratuit. Appelle-moi, messieurs les ministres de lutte contre de la castration Madagascar. Miaro mafy ny zony kabozy mba tsy ho tapaka fahatanitany. Aleo ny fanolanana no tapaka avy amin'ny fotony fa tsy ny maha-lehilahy atsika. Misaotra.